Ny fandresen'ny mpino kristianina. Ny fandresen'ny mpino kristianina, fandaharana totosain'ny Faramalala Razanajatovo, hoenoinao eto amin'ny onjam-peon'ny radio vaovao masoa isaky ny amin'ny ora toy izao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy manankirevi any Nazareta, izay Andriamanitra mitahy antsika mandrakariva, amin'ny anarany no androsoako ao anatin'ny tokantranonao, ary misaotra anao mampandroso mandrakariva ny onjam-peon'ny radio vaovao masoa. Tsy diso akory ianao fa atao anatin'ny fandaharana ny fandresen'ny mpino kristianina. Ary dia hoentina aminao amin'izao alina izao ny taridalana izay nampitondraina ny lohateny araka izay voasoratra any amin'ny Jaonina 7 toko voalohany ka ny 2 manao hoe: ry malala, mangataka mba ho ambinina sy ho salama amin'ny zavatra rehetra ny ianao, tahaka izay anambinana ny fanahinao ihany. Fa milo izany dia andeha aloha isika hiara-iombona amin'ny vavaka. Hivavaka isika tompoko. Misaotranao izay Andriamanitra, ny amin'izay nitahinao anay, nandritra izay andro vitsivitsy monja tamin'ny nanomboan'ny ity taona ity. Namindranao fo izahay ka afaka tafahoana indray eto amin'izao onjam-peo izao, atao anatin'ny fandaharana fandresen'ny mpino kristianina. Eo aminao Andriamanitra dia tsy misy ny kisendrasendra, fa matoa mbola tianao ny andre izao fandaharana izao, dia tianao manana fandresena ny tsirairay avy, ary tanterahanao izany ka tsy miverina aminao ny teny rehetra izay ambara eto, raha tsy efa mahatanteraka izay efa naniranao azy ho any amin'ny mpanomponao tsirairay izay miaino izao onjam-peo izao. Dia ny fanahinao masina ny anokatra ny vavahady-tsainy tsirairay avy ihany koa, atakatra izay tianao ambara ao anatin'izany fandaharana izany. Ko arakofo ny famindraponao izay, mba handrenesanay ny teninao, ary azavelanao ho mpiainy mpanadino izahay, fa kosa ho mpiainy mpankatoa ny teny. Dia mitenena renao tompo, fa miaino ny mpanomponao, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy nangatana sy nanaovana izany vavaka izany. Amen. Eny ary havana, mandeha ny fotoana, efa alatsinainy faharoa sahady isika, efa manasasaka ny volana izany amin'ity taona vaovao ity, ny amin'ity volana janoary ity, tena mandeha ny fotoana. Saotra n'Andriamanitra isika mbola namindrany fo, ary afaka miona indray eto amin'izao fandaharana izao. Dia araka ny voalaza tetsy aloha, ny taridalana izay hitarihana antsika dia averiko indray mandeha ny soratra masina izay voalaza amin'izany, araka izay voasoratra any amin'ny Jaonina 7 toko voalohany ary ny 2 any akaikikaiky ny apokalipsy ihany ny misy an'izany Jaonina 7 izany. Izao ny vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy hoe: ry malala, mangataka mba ho ambinina sy ho salama amin'ny zavatra rehetra ny ianao, takizay anambinana ny fanahinao ihany. Iza moa ry havana ny tsy ho faly raha ohatra ka mandre izany teny izany? Misy ara tena mandefa izany teny izany ho fiarabana, ho famaliana fiarabana ihany koa, ho firarintsoa, ho fampaherezana ny hafa. Ary raha misy ara ao anaty tsy fahasalamana, dia misy ny mampahery amin'ny alalan'izany teny izany. Fa moa ve mba fantatrao fa tena mampiheritreritra anie izany tenin'Andriamanitra izay voasoratra izany, ho ambinina sy ho salama amin'ny zavatra rehetra ny ianao, tahaka ny anambinana ny fanahinao ihany. Isika ry havana dia samy andinika ny amin'ny toe-panahy izay ananantsika tsirairay avy, fa ay io fahasalamantsika io, ay ny fitahiana izay tiany Jesosy ho arotsaka amintsika io, ay ny fanambinana izay tian'Andriamanitra tanterahana amin'ny fiainantsika, dia miankina be dia be amin'ny fanahintsika. Ary tahaka ny anambinana ny fanahintsika no anambinana an'ireo zavatra rehetra izay voatoniko ireo. Indraindray mantsy araka ny voalazan'ny soratra masina izay voarakitra any amin'ny Mateo 9:20 tapany farany hoe: mety ihany ny fanahy
fa ny nofony tsy manan-kery. Izany hoe rehefa tsy mitoetra tsara isika ao amin'Andriamanitra dia mijanona ho fikasana fotsiny izay fitiavana hitombo ao amin'i Jesosy Kristy. Misy ny miteny hoe hiezaka azy zao, tena hiezaka mamaky baiboly mandritra ity taona ity, vao manomboka ny taona dia samy mametraka ny fikasana daholo moa e. Ary ny fikasana raha natao tamin'ny herin'ny saina sy hoe ndeha ho ataonao amin'ny fiazahanao dia azafady tompoko fa efa voalaza teo fa io nofo io dia tsy manan-kery. Ary henony devoly ange zany fitenenana izany, ataony izay tsy ahatanteraka an'izany ary ataony izay tena hanaovanao ny mifanohitra amin'izany aza. Vao tsy ela akory tamin'ity taona vaovao ity dia misy aravavy anankiray izay tena manam-pikasana ny mihitsiny hoe manomboka amin'ity taona ity dia tena hitombo ao amin'i Jesosy Kristy, tena hitombo amin'ny famakiana baiboly, hitombo amin'ny vavaka, hitombo amin'ny fanompoana. Ataoko bebe koa noho izay rehetra efa lasa izay ny fiarahako amin'i Jesosy Kristy. Ezaky ny tenany manokana izany satria izy nilaza fa hiezaka rahavavo izy ahatanteraka an'izany rehetra izany. Toy mantsy azy hoe raha ezaka ataonao aloha dia aza manantena an'izany, fa ny ezaka ataonao dia mbola malemy noho ny asan'ny devoly. Ary na tsy mbadiky ny devoly ambony ambany zany ezaka saika ho ataony zany ka inona hozy ianao no nitranga? Mbola tsy mihiratra akory ny masony dia efa tabataba ao anatin'ny tokantrano, dia mitsangana dia mandamina ny ao anaty tokantrano dia sorisorena io izy dia tsy nahavavaka akory aho izy noho ny avy eo satria izany ny zavatra mitranga. Ka ny fiezahana ry havana dia tsy mety ho tanteraka izany fa miankina amin'ny herim-panahinao, miankina amin'ny tanjam-panahinao. Izany hoe aleo aloha ny ara-panahy indrindra ny firaisana amin'i Jesosy Kristy no himasoana voalohany indrindra, fa rehefa tena tafaray tsara amin'Andriamanitra isika, mino fa tsaroanao tsara zany hoe firaisana amin'Andriamanitra izany, fa nandritra iny taona lasa iny dia nazavaina be dehibe tamintsika teto izany hoe firaisana amin'Andriamanitra izany, ary naverimberina saika ity isaky ny fandarana fandresen'ny mpino kristianina, izany hoe fomba fifandraisana amin'Andriamanitra izany. Fa rehefa tsara fifandraisana amin'Andriamanitra ianao dia gagage ianao hovariana ihany koa ianao fa io fanahy masina io no mitaona anao, tsy apetrapetra-poana, tsy tomoemoetra foana, tsy hijanonjanona amin'ny fahakamoana, tsy hanao ny sitraponao fa tena ho ny sitrapon'Andriamanitra. Ary io fanahy masina io no mitaona ny olona ahatanteraka izay fikasana tsara ao anatiny ao, fa tsy hoe eo amin'ny lafiny ara-panahy ianao dia fantatro tsara zao mihitsy, fa mbola be dehibe ireo rehetra izay tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra taonao. Toy ny hoe mbola misy efitrefitra be ao anaty fonao, tsy mety mamela heloka ianao, tsy feno fiatsaram-bela tsy aman'olona amin'ny fiainanao, zany tsy sitrapon'Andriamanitra avokoa zany rehetra zany. Tsy mampaninina anao ny mandainga, tsy mampaninina anao ny mangalatra, tsy mampaninina anao ny mitoetra ary mifikotra ao anatin'ny fitsangajangana, tsy mampaninina anao zany. Ka ahoana moa no iasan'ny fanahy ao anatinao zany dia ny fanahy masin'Andriamanitra. Ary izany no hitenenako aminao hoe aoka andinika sy eritreritra mandrakariva isika, isak'izay mandrena hitenin'Andriamanitra hoe ho ambinina sy ho salama amin'ny zavatra rehetra ny ianao tahaka ny anambinana ny fanahinao, tahaka ny ahoana ny fanahinao. Fa rehefa mandroso tokoa ny ara-panahinao dia izao ange ny voalaza izay voasoratra ny amin'ny Salamo voalohany ny 1:7 tapany farany hoe ary ny asany rehetra dia ataony lavrary avokoa. Indraindray isika manontany tena hoe fa maninona ary izay rehetra ataoko toa tsisy mety avokoa. Alefa ny varotra ka alefa ny fitaterana ka
ny ao atokantrano ka manahirana be ihany, ny ankizy ka toy izao, ny vadika toy izao, ny vola tsy misy. Nahoana n'izay atao rehetra ny mandamoka avokoa, dia mifanohitra amin'ity salamo voalohany andinin'ny fahatelo tapany farany tinga izany, fa ny asany rehetra dia ataon'Andriamanitra lavorary avokoa. Fa maninona ary ny tsy mety ho lavorary ny zavatra rehetra eo aminao sy ny asanao sy izay mombanao rehetra. Izany no andinihan-tena mandrakariva ry havana. Manahoana ny fanahy eo anatrehan'Andriamanitra. Nofo izany dia tena manohitry ny fanahy araka ny voalazan'ny Galatiana 5:9-20. Ka sao dia ny ara-nofo no manjaka bebe kokoa, dia ny ara-panahy no misy fiantraikany amin'izany. Fa rehefa mihoatra ny fanahy mantsy io nofo io, dia tsy misy ninona manjary ny fiainana ray manontolo. Tsy vitsany izany mpino kristianina milaza hoe efa nandray an'i Jesosy, fa mbola miteny ratsy, mbola manao lolo-po, mbola manana folentika, mbola feno fifosana olona ny resaka rehetra izay atao, manetsina sofin'olona amin'ny fako ny fifosana olona, ary eo koa ny manana sofina mety atao dabapako anariana ny ratsy rehetra, miaino an'io ratsy rehetra io. Tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra anie izany. Etsy anie ianao ilazako an'ity olona anankiray izay nandefa SMS tamiko ity. Taraina olana maro be izy eo amin'ny fiainany. Dia valiteny izay nomeko azy dia tonga dia verset avy hatrany. Korintianina 2:17-5. Izany verset izay nalefako tamin'izany dia mivaky ny hoe dinio ny tenanareo na mitoetra amin'ny finoana ianareo na tsy, ary izaho toetra ny tenanareo, izany ilay voalaza. Izany hoe mila fandinihan-tena lalina ao anatin'izany. Dia namaly izy avy eo hoe azafady ozy izy fa ny valiteninao izay mba tokony ialako amin'izao olako izao no tena tedaviko. Raha ny valiteniko anie no omeko anao dia valitenin'olombelona, fa tsy aleonao ve Andriamanitra mihitsy no mamaly anao amin'ny alalan'ny teniny. Mila mandiny tena ry havana manoloana ny toe-javatra anankiray sarotra izay mitranga eo amin'ny fiainantsika. Mila mandiny tena. Fa tsy hoe inona ny kajy anaovana an'ity, na hoe inona ny fomba ahafahana miala ato haingana, iza no vonjena mba hitedavy ambonimbony na ny tahaka izany. Manahoana aloha ny ara-panahinao. Fa Andriamanitra dia mitahy anao ary manambina anao araka izay hanambinana ny fanahinao ihany. Andao sika samy andeha ny tena mandrakariva amin'izao fotoana izao eo amin'ny lafiny ara-panahin'ny mpino kristianina tsirairay avy. Fa sao dia izany reny tsy mba azahoana fandresiny, sao dia izany ny tsy ahitana n'izany hoe mpino kristianina mandresy izany. Ary nazavaina bebe koa izany any anatin'ny boky fandresen'ny mpino kristianina izay nandeha ny tetin'ny faritra rehetra niaraka tamin'ny ekipa ny radio vaovao masoa notariany zandrikelin'i Jesosy Kristy tiana fanantenana. Ny antony nanoratana ny boky, inona ny mahatonga ny olana, misy antony ao mahatonga n'izany olana izany. Ary ny antony voalohany indrindra izay tiako amafisina aminao dia ny lafiny ny ara-panahy. Manahoana ny ara-panahy? Fa rehefa ny ara-panahy no malaina, no alevinao ihany koa, fa ny nofinao no arangaranganao, dia voalohany indrindra ke misoritra eny amin'ny tarehanao izany. Avy eo mivoaka avy eo amin'ny vavanao, satria arak'izay abetsaky ny ao am-po no itenena ny vavy. Avy eo tonga hatrany ny fiainana ray manontolo amin'izay avy eo. Tsy miteny aminao akory hoe marary ianao ankehitriny, dia ny dikan'izany dia ny ara-panahinao izany tena tsy milamina mihitsy, tsy ariavana.
tsy izany zay tiako ambara aminao fa eo amin'ny tontolony amin'ny ankapoben'ny fiainanao mihitsy. Matoa sika natao olombelona manitsaka tany de natao arary satria aiza moa ny anaporofon'Andriamanitra ny teniny izay voalaza ny amin'ny Exodus 10:20 andenin'ny 2 tapany farany hoe izany Jehova zay manasitrana anao, zay mahasitrana anao ara no voalaza zao. Osotran'Andriamanitra izaho sy anao rehefa marary fa nanahoana aloha ny ara-panahintsika. Izany ny tian'Andriamanitra dinihana manoloana ny toe-javatra iray izay mitranga eo amin'ny fiainantsika. Raha hitanao hoe tsy de netinety na narisarisa na nisy zay tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra natao, ndao hibebaka, ndao hifona amin'Andriamanitra, andao tena iverina eo amin'Andriamanitra fa eo ihany no ahitantsika ny fitahiana, eo ihany no ahitantsika ny fanambinana, ary eo ihany no ahafahantsika mandresy manoloana ny toe-javatra sarotra izay lalovany. Menanao any anatin'ny boky any, hitanao zany ho anareo izay efa nahazo ny boky, isaorana be dia be indrindra nanjifa izany fa mbola entina hitoriana ny filazantsara ny vola azo amin'ireny. Fa ho anareo kosa izay mbola tsy nahazo ny boky, afaka manaprofo ireo rehetra izay efa nahazo fa ny taridalana rehetra entina andinihan-tena ao anatin'ny anton'ny olana izay misy eo amin'ny fiainanao, ary koa ny tokony atao eo anatrehan'izany. Ao anatin'izany ny fibebahana ary havany, ao anatin'izany ny fibebahana. Dinio ary ny tenanao na mitoetra amin'ny finoana ianao na tsy, fa tahaka ny anambinana ny fanahinao ihany no anambinana ny asanao, anambinana ny tokantranonao, anambinana ny tontolo-piainanao. Zany hoe salama tsara ve ny ara-panahinao ao? Inona moa no atao hoe fanahy salama tsara? Rehefa misakafo tsara, rehefa mifandray amin'ilay tsara, dia ilay Andriamanitra tsara zany tiako ambara aminao zany. Ny atao hoe misakafo tsara dia mivoky ny tenin'Andriamanitra. Fa izao ny voalazan'ilay salamy voalohany teo, mba hitahian'Andriamanitra ny asantsika ary anaovan'Andriamanitra fahalavorariana eo amin'izay rehetra ataontsika, dia tsy fandehanana eo amin'ny fisainany ratsy fanahy, tsy mijanona amin'ny lalana falehan'ny mpanota ary tsy mipetraka eo amin'ny fipetrahan'ny mpaniratsira, fa ny lalan'i Jehova no sitrany, eny ny lalany no saitsainy ny andro aman'alina. Tahaka izany ve ianao? Tahaka izany ve ny fiainanao hatramin'izay? Fa raha tahaka izany ny fiainanao dia mamoha amin'ny fotoana rehetra ianao, ary ny asanao rehetra dia ataon'Andriamanitra lavorary avokoa. Aza tao ambanin-javatra ry havana ny ara-panahy. Andaontsika tena hanana tanjona manomboka izao, hamahana ny fanahintsika io mba handehanantsika araka ny fisaintsaina ny fisainan'Andriamanitra ka handany ratsy rehetra. Tsy homena maso olona manoloana ny toe-javatra anankiray izay miseho eo amin'ny fiainanao, fa tena hijoro ho manana an' Jesosy Kristy. Tsaroa fa Andriamanitra ny tokony ekena mihoatra noho ny olona, araka izay voasoratra any amin'ny asan'ny apôstôly toko 5:7 zany voalaza izany. Ary rehefa voky tsara ny ara-panahintsika dia haitsika ho azy angeny mandany io asan'ny nofo io Aleo ry havana tsy dia mila fity loatra amin'ny olona, fa aleo mila fity amin'Andriamanitra. Indraindray mantsy raha atao hoe mananamana dimy ianao, indray mankahalanao avokoa ireo dimy ireo satria tsy manao ny fomba fanaony ianao, dia iny ianao fa mba te hila sitraka aminy, mba te hila fity amin'izy ireo, satria ndreo dia tsy mananamana intsony, dia manaiky izay zavatra ataony sy asainy atao, nefa tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra zany. Tsarovy ilay tenin'Andriamanitra izay voalaza ny amin'ny Galatiana toko 1:10 hoe olona va ny ilako fity sa Andriamanitra? Sa mila sitraka aman'olona? Fa raha mbola mila sitraka aman'olona aho dia tsy mpanompon'i Kristy. Ary mazava ho azy fa rehefa tsy mpanompon'i Kristy ianao dia mpanompon'ny devoly zany.
zay ny mifanohitra amin'izany. Andao sika rehetra samy teny tahaka ny Paoly apôstôly araka izay voasoratra any amin'ny Galatianina 2 ary andininy 2 hoe voaombo miaraka amin'ny Kristy amin'ny hazo fijaliana ary tsy izaho intsony ny velona fa Kristy ny velona ato anatiko. Ary izay hivelomako ankehitriny eo amin'ny nofo dia hivelomako amin'ny finoana ny zanak'Andriamanitra izay efa tia ka nanolotra ny tenany amonjy ahy. Koa rehefa voaombo miaraka amin'ny Kristy zany, tsy isika intsony ny velona fa Kristy ny velona ao anatintsika, dia tsy midika indray zany hoe atao tsinitsinina io vatana io ka dia tsy maninona na maloto velona eny aza, tsy maninona na dia tsy misasa aza. Ny fahadiovantsika dia taratry ny fahadiovana ara-panahy, na ny ao an-tokantrano na ny lafiny eny amin'ny vatantsika eny, dia taratry ny fahadiovantsika eo amin'ny lafiny ara-panahy. Mitaonantsika ry havana ny tenin'Andriamanitra ary andiny tena mandrakariva manoloana n'izay voalaza hoe ho ambinina sy ho salama amin'ny zavatra rehetra ny ianao tahaka ny anambinana ny fanahinao ihany. Izany hoe ny ara-panahy aloha ny voalohany ho be votoato ny voalohany, fa rehefa milamina tsara ny ara-panahinao, rehefa ao amin'ny Jesosy Kristy tsara ny ara-panahinao, mivoky ny tenin'Andriamanitra ny ara-panahinao, mahatonga anao hanao ny sitrapon'Andriamanitra ary anda zay rehetra tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra dia ho ambinina tanteraka sy ho salama tanterakatsika eo amin'ny lafiny arak'asa, ny tokantrano, ny ankohonana, ny manodidina rehetra, ny fitadiavana, na miasa birao ianao na miasa tena. Dia ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra ry havana, andeha isika hamarana izao fotoana izao hiara-iombina amin'ny hivavaka isika tompoko. Saotranao zay Andriamanitra noho ny amin'ny teninao, fa mahatonga sainanay ankehitriny raha vao misy miteny aminay hoe ho ambinina sy ho salama amin'ny zavatra rehetra ne ianao taky ny anambinina ny fanahinao ihany, dia tena ampatonga sainanay izany, andinianay tena izany, fa tsy ho feny fifaliana zay maheno ny voambolana hoe ho ambinina sy ho salama. Kanefa kosa nampafantarinao anay tamin'ity androany ity fa ay tena miankina amin'ny ara-panahinay izany. Misaotra ny amin'ny taridalana zay natolotra ao anay, fa antony iray izay tsy mampandresy tokoa ny fanahy resy, ny fanahy mitoloko, ny fananana fanahy tsy de rarahina loatra ifonana aminao zany hatramin'izay Andriamanitra. Ary ankehitriny mety izy ianao fanahy masonao hibitsika aminay tsirairay avy, hanome ny fahazotoana ho anay amin'izay hitombonay amin'ny lafiny ara-panahy ao aminao, satria tsisy mahasoa anay afa-tsy izany irery ihany. Mba ho salama sy ho ambinina tokoa zay amin'ny zavatra rehetra, misaotra indrindra Tompo, voninahitra ho anao Andriamanitra irery ihany, amin'ny anaranao Jesosy Kristy nangatana sy nanaovana izany vavaka izany. Amen. Amaranantsika ny fotoana dia atolotra anao ity ranankiray ity, anolorantsika ny tenantsika ho an'Andriamanitra araka izay kalony ny fiangonana katolika azy manao hoe atolotro ho anao Andriamanitra, atolotro ny tenako rehetra, omeko anao ho varo tsy mifody, ry Tompo raiso rera sitraka. Angatahantsika amin'ny teknisianina izany hira izany ndao ary. Nitena kure
an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Amen. Indro omeko anao ny larana finday raha misy izay tianao hifandraisana. Raha efa nandalo tany amin'ny toerana misy anao ny ekipan'ny radio vaovao masoa na enoinao izao fandarana izao ka tsy mbola nahazo boky ianao na mitady izany, dia afaka manafatra ihany koa ianao ary afaka alefa amin'ny taxi brosy. Ity ary ny larana finday dia 034 11 293 24 034 11 293 24. Dia miorena tsara, aza miovy ary may efa be mandrakariva amin'ny asan'ny tompo. Ho an'Andriamanitra voninahitra, velome. Noenoinao teo ny fandaharana ny fandresen'ny mpino kristianina. Ny fandresen'ny mpino kristianina natolotry Faramalala Razanajatovo teto amin'ny onjam-peon'ny radio vaovao masoa.